Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5:2. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Arainao miala sinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 ora sasany alina eto amin'ny pejy Andramboka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana. Alleluia. Amin'ny firenena lehibe indray lasana malala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao dia faly be indray ny tena fomena aminao eto androany ary dia manona ny fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy izay tratrantsy eto indray amin'ity androany ity. Fiadanan'ny Tompo anie ho amintsika rehetrarehetra dia manasa anao indray anatrika izao fandarana izao tonga soa. Raha anao tonga miaraka aminay tena mihetsika sendasendra koa natokavana eto fa tena misy raha ilan'ny Tompo anao. Halleluia. Ko dia raharoty izao fotoana izao raha avana malala mbola fahantsika indray mihaino tenin'Andriamanitra fa tsy dia matetika intsony izao zany fa tedavina zany ao aorianao dia raha mbola eo aminao androany ny tenin'Andriamanitra dia araroty. Halleluia. Araroty fa ilaintsika ny tenin'Andriamanitra ary raha androany anao hiara-tory amin'ny tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra ianao afarany dia azo antoka tsy hanofo ratsy ianao androany ary azo antoka koa fa ilamina tontolo androany pitso. Tonga eto ianao androany tsy sendasendra koa natokavana eto fa tena misy raha lahin'ny Tompo anao. Ko dia maretatra amin'ny farany. Adinay sasany eo raha be indrindra ny rahantsika eto dia inoko sy irariko fa tsy adinay sasany verimaina fotsiny fiainana fa tena mety hanova ny tantaram-piainanao mihitsy. Ko dia mareta hatramin'ny farany tahiny Jesosy. Arabe koa tsika rehetra ifampiarahaba aminy tsika rehefa fa mialohan'ny zavatra rehetra aloha andao tsika hivavaka metrika ty fotoana teo am-piarahatan'Andriamanitra. Andao ampandrotsika ravantsika Kodanila hivavaka metrika amin'ny fotoana am-piarahatan'Andriamanitra dia avitsika mihaona eto mifampiarahaba tahiny Jesosy Kodanila anao ny fitenenana. Fiadanan'ny Tompo ho amintsika tsirairay avy dia fiadanan'ny Tompo ho an'ny pasterisme menakavy dia mbola makasitraka nanome fitenenana pastera dia ara-mivavaka antsika amin'ny mboantsika ny fotoana. Ry Jehovah Renay tsara indrindra mbola faly sy dia ranome ny voninahitra ao.
satria mbola velona somany tsara ary mbola omenao tombon'andro izay mbola narovanao mandritra ny tontolo andronay iny satria tafaveriny somany tsara izay tsirairay avy. Mbola nomenao fahafahana manaraka izao fotoana izao androany Jesosy. Androany dia tena isaoranay lehibe indrindra ny tombon'andro izay nomenao anay, ny famindramponao, ny fiarovanao anay tsirairay avy. Ary ankehitriny dia apetraka am-pelantananao ny fotoanany rehetra na ny fitaovana izay entiny ampiasainy eto androany Jesosy. Hokanarahanao mandrakotra ny fitaovana izay entiny eto, na ny fobeny izany na ny telefonany tsirairay avy ny rahanao mandrakotra ny telefonany izany tokantrano tsirairay avy. Ary androany koa Jehova mbola apetraka feno eto am-pelantananao ny teny izay entiny mpanomponao eto androany dia onkany mba akasika ny fon'olo tsirairay avy aram-pahery na ny kivikivy na ny dreradrareka izany dia noho ny alalan'ny teny avy amin'ny mpanomponao izay zara eto androany tena na ny vavoka fanomboana izany na ny firenena izany Jesosy, na ny famelam-pelarana na ny toriteny dia hitondra fambahirizana tsirairay avy. Ary misy olo hitanao izy fa mbola manery sy mangetaheta naraka izao fandaharana izao kanefa misy sakana dia okany fananao masy miasa mahery mitantana sy mikasika ny fon'olona izany Jesosy mba hiverina eto izy ary tafajoro aminao mandrakariva ny anaranao masina Jehova. Aokany rahanao mandrakotra ny lohanay tsirairay avy izay manaraka kitona izay mbola naraka orinan'ity fandaharana ity Jehova manalo. Aokany rahanao mandrakotra ny tokantrano tsirairay avy izay handray ny teninao ary tsy misy fanafangelingeleny dia diditiko soroaka amin'ny anaranao na ny fanahy fangelingeleny na amin'ny connexion izany na amin'ny isan'olo isam-batan'olo isan-tokantrano izany Jehova. Aokany rahanao manaraka amin'ny tsirairay avy mankasitraka Jehova malalo anao ilay Jehova mpiaro sy ampamonjy anay tokoa ianao. Aokany rahanao dia mbola hitohy miaro anay eto antontosan'ny fandaharana amin'ity androany Jehova ka dia misaotra eram-poeran'izay dia voninahitra dia ho anao irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindranao anapavy kotany lato anatiny vavaka mamy be izay nentinao dia Jesosy hamaly fidianao dia mitombotsy sy fahasoavana hatrany. Raizo ary nitsodrano orinasa izay tsika ifampiarahaba. Salamo fa 9:25 ka hatramin'ny 12 nitsodranotsika androany. Salamo fa 9:20 andiny fasivy ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe manomboka amin'ny andininy 19 azafady. Salamo fa 9:20 andiny 19 ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Misaorana Andriamantsika ary firenena ary asan-drato ny fifidirana azy izay mampitoetra ny fanahintsika amin'ny fiainana ka tsy mamela ny tongontsika angozozo. Efa nizaha toetra anay ianao Andriamanitra, efa nanadio anay ianao tahaka ny fanadio volafotsy amin'ny memby, efa napiditra anay tamin'ny fandrika ianao, efa nanisy tamavizatra teo ambalahanay ianao, efa nampandeha olona nitsaka ny lohanay ianao, nandeha namaky ny afo sy ny rano izay fa nitondra anay nivoaka tamin'ny fitahiana mahitretrika ianao. Halleluia. Any miaraka amin'Andriamanitra misy fotoana mandalo zavatra maro tsika, inona ihany ary teo zisitsika. Zao rehefa namalala ny zavatra rehetra lalovantsika tsy maninona raha mbola miaraka amintsika Andriamanitra. Na mora na sarotra ny lalovanao fa mbola miaraka aminao Andriamanitra dia aza-kivy fa tsy maintsy tafavoaka ianao ary tsy maintsy voaka amin'ny fitahiana mahitretrika ianao. Ninona fizahan-toetra, ninona mety fandrika mety natafidiranao, na inona mety ataon'ny olona andehanan'ny olona ny ambony lohanao mihitsy ary ianao hitsahan'ny olona tapon-doha fa miaraka amin'Andriamanitra dia zao ny anjaranao. Tsy maintsy tafavoaka amin'ny fitahiana mahitretrika ianao. Zany fitahiana mahitretrika zany fitahiana mahitretrika, tretriky ny fitahian'Andriamanitra. Tsy maintsy izay ny hafaranao. Koa dia mahireza tahiny tompo raha iso amin'ny finoana zany fitsodrano zany ho antsika menakavy. Razana soa Silvika hoe tonga soa, razana soa Mezo Beanjana Arabia Saodita tonga soa, Kekerandrena Solo Madagasikara, tahiny Jesosy Miry Arandriamalala Allemagne, Erika Raky France, Marina Tiana Canada, Andrina Suzella Suisse, dia Tozy Jesosy manakizay Allemagne, Marina Tiana Canada, Ingrid Rodriguez Arabia Saodita, koa Daniela Belgique, Marie Jo États-Unis, Asiny Apôstoly Madagasikara, dia tahiny Jesosy Ingrid Rodriguez Arabia Saodita, dia tonga soa ihany koa Soameva France, Jessica Patici France,
tsira mboramelona France artisanat de Madagascar France kadaka malala France ajatsika patitry France patiny toy ny anamainso Italie Jesosy mpandresy Madagascar mampionona France tamin'ny heritaona izy atany Madagascar fa zao izy ateny France fa za koa de taditeniteny foana Sandola Koweït Noursolga Koweït Bersava Koweït dia Nourmalasir Madagascar kadaka malala France tsira mboramelona France itodinao Eline France Bersava Koweït tonga Suerikarak France tahiny tompo tsisy isorana Nourmalasir Elana Mernena Madagascar Alléluia dia Verselina France artisanat de Madagascar France Jesosy mpandresy Madagascar tahiny Jesosy ihany koa tahiny tompotsika menakavy tonga soa daholo dia mareta hatramin'ny farany isika menakavy tahiny tsodrano emiritsika rehefa ny fidira androany de ozy hoe ary nanomboka tamintsika voananomboka hatramin'ny omaly de mbola hiratsika teto daholo ihany aloha nandeha hira faneva hiratsika ny challenge nataotsika de ty mbola misy challenge anankiray indray ataotsika Alléluia de raiso ampitiavana be re tirity ataotsika mpifaliana be tirity mbola ao daholo indray tsika rehetrarehetra Alléluia eny misy anatin'ity clip ty mety efa tsy etsony fa ny akabetsaratsika ny akabeazany mbola eo daholo Alléluia sorana Jesosy faly be nareo le mbola eo mihitsy ny sorana sy faliana Alléluia le mbola efa tsy etsony moa tsy tadiditsony ary izy le tsy etsony fa tsika zay mbola eo daholo ifaly hitantsika anatin'ity clip ty tehirizo atompo meno finaritra daholo de inona ny azonao ambary inona ny fizonao avolombelona zay azonao atao androany ny androany finaritra be fa mitahin'Andriamanitra ny zavatra nataoko androany ny zavatra zay namboarina androany de ohatrany arakaraka nonga tamin'ny latsinainy izy io namboarina de ohatrany arakaraka namboarina ny zavatra io vao me simba fa tsy hay hoe ahoana zany voninahitry n'Andriamanitra fa androany mbola nisy zavatra ny tamboarina de mbola vomeny simba fa aveo vita tsara daholo am'izay Halleluia tsara Jesosy fitahin'Andriamanitra zany ho azo ny voninahitra anjaranao indray zao inona nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanao inona ny azonao hijorona vavolombelona raha mijory vavolombelona ianao androany de mbola omeny irika afahanao mijory vavolombelona ngezangeza kokoa indray ianao raha pitso Halleluia koa zokiama fa tonga mihaja tonga tahiny tompotsika rehetra meno finaritra daholo ary tsika rehetra terizo atompo amen. The future's so beautiful, on my head, see Johnson can if you're not cool. Real love, Jerry, and Peter, Lila Moses, who say if you're not cool. The future's so beautiful, on my head, see Johnson can if you're not cool. Real love, Jerry, and Peter, Lila Moses, who say if you're not cool. It is so true, to soft to me, I'm so good. It is so true, so shall be fighting me. It is so true, to rescue me, the future. To shall be fighting me, some can be flying through. It is so true, so soft to me, I'm so good. It is so true, to shall be fighting me. It is so true, to rescue me, the future. To shall be fighting me, some can be flying through.
Nasangana Jesus afonsanko Dima fundika filtra Nazongundambangina Tenekani samko Nasangana Jesus afonsanko Dima fundika filtra Nazongundambangina Tenekani samko Alleluia, mahafinaritra daholo le clip kelinareo anisany mahafinaritra ana amin'iny le mahita le akanjo rehetra le couleur rehetra amin'ny reto izy ohatrany tsy dia mivoaka fa ao anatin'ny chaîne YouTube antsika iny mba te hijery an'ireny izy ireny nareo dia ao anatin'ny chaîne YouTube antsika ireny dia nareo ato amin'ny groupe nge toko mba misy fotoana mba mizara an'ireny amin'ny compte nareo dia mba hitanareo mivoaka tsara le couleur grenat, maitso, violet, mavo. Alleluia, dia mahafinaritra be dia tahiny Jesosy ary tsika rehetra misaotra nareo mijoro vavolombelona. Avy eo tsika aorian'ny fidrina vavolombelona tsika dia nitoroteny alleluia izay hoentin'ny neny Charline natorizika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany tsy hitareo fidrina vavolombelona maly vita somatsara ozy izy nitoroteny dia alefa tsika nitoroteny rehefa avy eo hoy sondala hoe alleluia isoroko an'Andriamanitra tena milamina be ny asa koa ary mahatsapa fa hoe feno fiadanana ao dia rahaina Jesosy amin'izany misoratra sondola misaotra an'Andriamanitra ny fitantanany androany velonaina ny menakavy alleluia hoy Bertsaba alleluia amen. Tomany kely mihitsy izay amin'ilay hira isaorana dia rahain'Andriamanitra hoy marina tena fa misy formulaire tokony fenoako dia tsy nety nisokatra mihitsy rehefa nivavaka dia nisokatra na misy partie mikatso aza dia afaka mameno ino koa misokatra tanteraka io mandraparivan'ny andro dia misokatra eo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia hoy Melosobe anjana misaotra Jesosy any lamina tsara ny tontolo androko androany feno fahasoavana feno fahasalamana vita tsara ny asako amen. Tahiny Jesosy ihany koa rozirozy alleluia sandola dia ranomasina zay nefa tsy misy petiny rano mahafinaritra hoy alleluia tontolo androko androany hoy Miria dia teraina Jesosy fanafinaritra nandehandeha niaraka tamin'ny namako androany dia rehefa niandro bus amin'izay dia nisy ramatoa koa niaraka niandro bus aminay teo dia nifampiresaka taminay izy sady fandray be dia nisy restaurant moa teo akaiky teo dia ozy izy hoe andao isika ozy izy vao dia commande izy tianareo fa aloha dia nentiny tao zay dia nicommande teo dia nalohany vola dia lasa izy moa izay nihinana an'ilay izy dia voninahitra androany tsara kosa izany tsara kosa tena mahafinaritra ao ilay aty andafy nareo tsy mahita an'izany rehefa mahita an'ireny misy fotoana zao mizarazara bonbon misy olona mizarazara bonbon eny an-dalana
dia mandray ny ankizy tonga dia mihinana ohatra hoe mahafinaritra fa indrindra rehefa zatra an'izany tsika tany amintsika ohatra mampatahotra hoe sao dia mba ohatra hoe mamosavona tia hoe raha ohatra n'izany any miria zany zao raha ao Madagasikara dia ohatrany hoe sao dia mba pisy loky inona zao no tambadika izany sao dia mba nisy zatra fa mahafinaritra kosa izany e. Halleloia, tahiny Jesosy miria mahafinaritra be zany a. Junarda tahiny Jesosy rôzirôzy moa ianarany Noely Fanto tonga soa hoy tojo hoe tontolo androko androany a dia isaorako an Jesosy fa rehefa niresaka anay mpiara-miasa dia nalahelo kely niara-miasa tamiko hoe raha tsy miasa ianao zomasa posy dia zany mba hiara-iasa amiko ray tsika ozy mba efa mba mahay miara-miasa be ndry hidiraiko Jesosy amin'ny otrany fahitako ity dia lasa tia ny olona miara-miasa amiko na dia gasy kely aza ndry hidiraina Jesosy mahafinaritra zany tojo a tsara be zany. Hoy ihany hoe halleloia voninahitro n'Andriamanitra rery fa efa taona nanarahako andramoko izaho sy pasitera Mivaditsy ny groupe Zay Maresy ndry fahasoavana fitahiana fifaliana mamy tena mbola mamy mihoatra izay mamy rehetra ary tena mbola mafana ny fomba fitiavana ny Jesosy sy isika mpikambana rehetra voninahitro n'Andriamanitra rery ihany arabaina zoky amiko ndao mba iararitsika soa fa efa taona androany zany izy niditra teto dry amin'ny 2021 zany zoky aminy niaraka tamintsika teto. Maretatra amin'ny farany zoky ama zay koa fahaly be manana anao. Halleloia, halleloia, zay koa fahaly be manana anao tamin'ny groupe ato. Hoy Jonathan, halleloia, soran'Andriamanitra izy fa mbola nomeny tombonandro izay menakafy feno hery anaovana ny asa dia raina Jesosy malala. Halleloia, io koa atao sina fa tafiditra dia raina Jesosy ozy izay rehefa tena narovany sy ny tantanany anarovany izay menakafy kely androany. Halleloia, ny voninahitra dia averina ao an'Andriamanitra rery ihany. Amen, halleloia, amen. Hoy Agdina Rodriguez hoe halleloia, dia raina Jesosy fa lehibe ny famindrapony dia mbola velonaina natratra izao fotoana ny vavaka fiambinana izao ary misaotra Jesosy fa dia milamina tsara ny tontolo andro ho an Jesosy ny voninahitra. Halleloia, amen, halleloia. Dia hoy Lina hoe halleloia, misaotra n'Andriamanitra lehibe fa nisy devoara ny zanako vavy nampitaty anazy omaly hoe tena tsy tadidiny fanaovana azy satria efa ela be no nanao an'izany zareo tany amin'ny collège dia nampaharesika izy atoky an Jesosy tamin'ny vavaka izay nataony mianaka. Androany rehefa tany am-pianarana dia niova ny programa fa izy fa tsy nono tena indray ilay izy. Halleloia, lamba ihany koa ny rendez-vous anay androany narovany Jesosy ny dianay mianaka sy ny fahalalahiko tafahoana soamatsara ato an-trano indray izay menakafy kely dia raina Jesosy voninahitra ho azy rery ihany. Amen, halleloia. Hoy Erika Rako hoe halleloia, dia raiko Jesosy fa nilamba be ny asako androany sady nomeny tombonandro sady narova izay menakafy kely. Halleloia, misaotra Erika. Hoy Tody Noeline hoe voninahitra n'Andriamanitra rery ihany fa nomeny tombonandro ilay an'io dia nomeny sakafo tafo tsy nahino loza dia misaotra azy. Marina neny Tody. Dia raina Jesosy soameva, dia raina Jesosy malala fa vita soamatsara ny asa androany nahazo ny mpona nomboka rahampitso hanomanana ny fianakaviana rahampitso hanomanana ny fianakaviana. Tsara anao Jehovah Ray malala tompo sabata. Halleloia, amen. Hoy zanabavy soameva. Halleloia. Mahafinaritra ny sary sy ny hoy ny Charline, tsara Jesosy. Any Madagasikara tsisy hihinana an'izany raha amin'izao fotoana mafana izao. Tena marina aho hafahafa be izay ilay mba maolamba andafy ny andafy. Hoy ny olo malala seheno hoe misaotra an Jesosy noho ny fitiavany hatrany fa mbola nitahiny sy nitantaniny indray ny anio. Nafinaritra fa nahita fity tamin'ny zanako androany nahazo fanomezana sy mba mety nivoaka niarany sakafo restaurant izay mianaka fena nampaliana ny tontolo andro. Ka halleloia, amen, tsara be zany ny olo malala seheno. Halleloia. Misaotra anao Miraba Zokiama. Nareo koa moa afaka mba mitantara kely anatin'izany any Zokiama izany. Nareo zao firy taona nareo zao ny teto? Mba soraty kely eo revana. Zokiama zao efa taona, nareo zao firy taona eo. Dia mba soraty kely eo mba vakiako fa mahafinaritra mena izany hoe ry Zoky Lina zao firy taona ny teto, ry Zoky Tody, ry Riandrina Suzelle. Halleloia, mba soraty kely eo nareo mba jerena raha tsy mahadiso a. Dia fifadikanina moa zany amin'ny sabata sy lahady tsika fifadikanina 2 andro. Ohatrany tsy dia taniko izay satria matetika moa rehefa manentana ohatray dia ny groupe Zay Maresy foana ihany no manatrika eto dia efa tsy dia tena manentana be firy fa nefa milaza raha aminareo raha misy aminareo mazoto. Risy anareo télépana
amin'ny sabata ho avy zao sy amin'ny alahady zay dia hifady hanina 2 andro. Inona moa ny tanjona amin'io? Hiatrehana ny rentrée, na ny rentrée scolaire, na ny taom-piasana sy ny taom-piasana amin'ny asan'Andriamanitra. Dia andray hery isika ary koa départ vaovao an'izay mety taraikiraiky taty aoriana. Mety mihemotra kely ianao ozy izy ny teny, ozy izy ny fomba fiteny frantsay zay, ozy ny fiteny vazaha zay, mihemotra kely mba hisaoty bebe kokoa. Alléluia. Dia marina tanao tamin'ny 2021 zokitody efa tanora zokiny, efa mainty milala 2018 Ainguine Rodriguez ony efa taona amin'ny volana ambony. Saotra anareo mahafinaritra be. Amin'ny sabata zany tsika sy lahady fifadikanana 2 andro an'izay mazoto hiaraka aminay ao anaty Zoom. Alléluia. Afinaritra be ny programantsika amin'io tahaka ny fifadikanana isaky ny fifadikanana. Dia tahiny tompontsika rehetra zay ho tonga dia mandefa CMP dia andefa client Zoom nareo ny sabata sy ny lahady. Tojo ny tamin'ny Pentecoste 2019 zany hoe efa 1 taona nge zany tojo e. Dia mari zao 5 taona tamin'ny Covid reny. Verselina tamin'ny Covid ihany koa. Alléluia. 5 taona. Elana mierinena 2019 1 taona ndre mahafinaritra. Iberty Sava tamin'ny 2019 koa izy ny teto misaotra anareo. Mahafinaritra. Mahafinaritra ngiravana metritra eto tsika dia mbola eto fa efa 1 taona tsika zao eto dia misaotra anareo mbola tsy leo an'ity fandarana ity fa dia Jesosy hamaly fity anareo. Iberty 2019 Soameva 2019 koa Soameva efa 1 taona. Mahasimi 2020 ndre 6 ans Erika en mois de juillet. Tsara Jesosy. Elana mierinay zay eo magaganay fa ohatrany tsy napoiziko 2019 efa tamin'ny octobre 2018 iaina zany anisan'ny efa ela indrindra teto raha izany satria tamin'ny mbola nanao vavaka maraina ny tenako ny tapakety iaina tamin'izany. Fifadikanana sotra tojo amin'ny filazana. Suzelle koa tamin'ny 2020 niditra tao amin'ny groupe Zemary fa Suzelle talohan'izay aloha efa teto kely efa nandray anjara vavaka fiambinana kely Suzelle. Alléluia. Nenilina fa somary spécial kely ny fomba direct eto dia tsy dia haiko loatra fa raha kotina tamin'ny andro batia dia 4 ans zany. Alléluia. Kadaka koa 4 ans. 2018 Tsiramboaranvelona 2021. Oloka mamy ho antsika rehetrarehetra ho anareo menakavy dia misaotra anareo mifidy araka amin'ny akiradio. Jesosy aritsika. Lasa aritsika tonga ditra amin'ny toloteny ndao ampandrotsitsika ary i Neny Charline. Alléluia. Neny Charline tonga anatin'ny tenin'Andriamanitra androany. Misaotra anareo tamin'ny fandraisanjara tamin'ny fanoratana. Neny Charline nanao ny fitenenana. Miaritra aloha. Momba an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina ny voninahitra indrindra sy mandrakizay. Alleluia. Amen. Misaotra azy isika fa mbola notantanany Iona Soweto indray. Rehefa nitsahatra ray volana no ny fakandrivotra sy ny fialan-tsasatra nataontsika mianakavy. Tady misaotra indrindra pastera nanome ny fitenenana. Koa dia faly miarahaba anareo mivady sy ny ankohonanareo rehetra ao sy isika rehetra mpikambana en groupe Zemary sy izay rehetra manaraka izao fandaharana izao. Koa dia mirary soantsika rehetra azo fahafinaretana sy fahasoavana isan'andro eto amin'ny fanarahana ny vavaka fiambinana sy ny sabata izay atao eto amin'ny andramo ka izahao. Alleluia. Amen. Ny toro-teny izay hozaraiko amintsika ry havana dia amin'ny Levitikosy 20:2 ka hatramin'ny 9:20. Izay vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ka ny lohateny dia ny amin'ny fampijaliana atao amin'izay
mandika ireo lalàna ireo. Ary hoy Jehova niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe lasao amin'ny zanak'Israely hoe na iza amin'ny zanak'Israely na amin'ny vahiny ao aminy no manolotra ny zanany ho an'ny moloka dia atao maty tokoa. Ny vahoaka no hitora-bato azy. Ary ny tavako anandrina izany olona izany, ka ho fongorana tsy ho amin'ny fireneny izy, satria nisy natolony ho an'ny moloka ny zanany. Andotony ny fitoerako masina sy anamavony ny anarako masina. Ary raha mody tsy mahita izany olona izany ny vahoaka mba hahafaty azy, raha anolorany any moloka ny zanany, dia anandrina izany olona izany sy ny ankonany ny tavako, ka arindrako tsy ho amin'ny fireneny izy, mba amin'izay rehetra mijangajanga manaraka azy, hijangajanga amin'ny moloka. Ary ny olona izay mivily manaraka azy izay ho tsindrin-javatra na izay mpanao hatsarana, hijangajanga anaraka azy, dia anandrina izany olona izany ny tavako, ka hofongorako tsy ho amin'ny fireneny izy. Dia manamasinina ny tenanareo ianareo, ka aoka ho masina ianareo, fa izao no Jehova Andriamanitrareo. Ary tandremo ny didiko ka arao izany. Izao no Jehova izay manamasina anareo. Fa na iza manozona ny rainy na ny reniny dia atao maty tokoa. Efa nanozona ny rainy na ny reniny izy, ny rany dia amin'ny any. Ary ny lehilahy mijangajanga amin'ny vadin'olona dia izay mijangajanga amin'ny vadiny namany, atao maty tokoa na ny mila na ny ilainy. Ary ny olona izay mandry amin'ny vadin-drainy dia fanandry tamin'izay nandrian-drainy dia katao maty tokoa. Izy roa, ary ny rany dia ho amin'ny any. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny vinatovaviny dia atao maty tokoa izy roa, fa efa nanao zavatra izay fady indrindra izy, ary ny rany dia ho amin'ny any. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy tahaka ny fandry amin'ny vehivavy, dia efa nanao fahavetavetana izy roa lahy, dia atao maty tokoa izy, ary ny rany dia ho amin'ny any. Ary raha misy lehilahy mampirafy vehivavy mianaka, dia fahavetavetana izany, ka hodorana amin'ny afo izy telo, mba tsy hisy fahavetavetana eo aminareo. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny biby dia atao maty tokoa izy, ary ilay biby dia ho vonoina ihany koa. Ary raha misy vehivavy manatona andry amin'ny biby dia ho vonoina izy sy ny biby. Atao maty tokoa izy roa, ary ny rany dia ho amin'ny any. Ary raha misy lehilahy manambady ny anabaviny na zanaka vaviny rainy na zanaka vaviny reny ka mahita ny fitanjahany, ary raha vehivavy mahita ny fitanjahany kosa, dia zava-dratsy izany, ka ho fongorana eo mason'ny fireneny izy roa fa mandry amin'ny anabaviny raha lehilahy ka meloka. Ary raha misy lehilahy mandry ny vehivavy izay marary ny fadimbolana dia mampisokatra ny fandehanany rany izy, ary raha vehivavy koa manokatra ny fandehanany rany dia ho fongorana tsy amin'ny fireneny izy roa.
ary aza mandry amin'ny ravavin-drenonao na amin'ny anabavin-drainao fa mandry amin'ny havany akaiky izany ka manao meloka. Ary raha misy lehilahy mandry amin'ny vadin-drahalahy rahalahy indrainy dia efa nandry tamin'izay efa nandrian-drahalahy indrainy izy. Ho meloka izy roa ka ho faty momba. Ary raha misy lehilahy maka ny vadin-drahalahy dia falitoana izy izany. Nandry tamin'izay nandrian-drahalahy izy dia ho momba izy roa. Ary tandremo ny ditiky rehetra sy ny fitsipoky rehetra ka arao izy, mba tsy handohanareo ny tany izay hitondrako anareo ho nenana. Ary aza manaraka ny firenena izay efa horohako eo anoloanareo fa nanao izany rehetra izany izy ka dia alako. Fa efa nolazaiko taminareo hoe ianareo no andova ny tany. Fa izaho no hanome azy ho lovanareo, dia tany tondra-dronono sy tantely. Izaho no Jehovah Andriamanitrareo izay nanavaka anareo tamin'ny firenena samihafa. Ary avao ny biby madio sy ny maloto, ary ny vorona maloto sy ny madio. Ary aza mametaveta ny fanahinareo amin'ny biby, na amin'ny vorona, na amin'izay rehetra mandady, na ny mikisaka amin'ny tany izay navahako ka nolazaiko taminareo fa maloto. Ary aoka ho masina ho ahy ianareo, satria masina aho Jehovah Andriamanitrareo. Ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba masina ho ahy. Alleluia, amen. Koa araka lohateny io ry hava-malala izay iarahantsika mahita ny toe-java mitranga manerana ny tany, indrindra fa eto amin'ny firenentsika eto Madagasikara, izay manao tsinotsinona, izay manazimbazimba ny asin'ny ny momba ny vehivavy amin'ny zavatra mampalahelo ankehitriny, mba hitandremantsika rehetra satria Jehovah Andriamanitra dia Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zavatra mahatahotra no azony tanany velona. Mino ary hava-malala fa ampodiny antsika io teny nozaraina teo io ka hitandremantsika tokoa ary tsy hanaovantsika sirambina amin'ny fanahintsika. Mikasika ny biby maloto izay voalaza koa fa ataon'ireo fivavahana hafa manohatra an'izany, dia rahantsika nandre teo fa favetavetana ary fanaovana tsinotsinona ny fanahy masina, ny fihinanana ny biby maloto. Ka tena mila tandremana. Engany izay rehetra mandeha izao toriteny izao mba ahita andray ary ino fa tsy teniko fa voalaza tsara eo amin'ny Baiboly. Izay raharahany Jehovah tokoa araka ny lohateny izay voalaza teo hoe ny amin'ny fampijaliana atao amin'izay mandika ireo lalàna ireo. Ka mba tsy hivazivazy nanao tsinotsinona isika rehetra, koa dia makatelina indrindra anareo nandray ny teniko. An'Andriamanitra rery ny voninahitra mandrakizay. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny salinitsika talata izay tenin'Andriamanitra, tena lavalava nefa tena nafahana, tena halleluia, lavalava nefa dia tena nilaina tokoa izay fanazavana rehetra. Za zao mino fa misy zavatra mbola tsy renareo hatramin'izay ny tenenina teo ho azavaintsika ireo. Halleluia.
Fakikely le commentaire to mitsamby kely commentaire antsika teo tam'le hoe tamin'ny Ovina Ingdina Rodriguez tamin'ny octobre 2020 Noro Malalase fa tamin'ny andro-ndry ranavavy Minsona izy teto zany hoe tam'zany mbola anankefatra amin'ny mpitoro teny teto tadidinareo Minso, Andomamy, Yanika de Lovasoa tam'zany efa ela efa azo lazainao mainty milaly koa zany Noro Malalase eno atetina vavaka ny connexion sy ny data sy ny rehetrarehetra mba haritra hatramin'ny farany foana lovely tenata injy sosy zay vao tafiditra tonga soa Tery Ralibenjo koa efa ela ny teto izy fotsy mody tsy manoratra fitisandampitiavana tonga soa tahiny tompo daholo tsika menakavy zay le vidikosy toko faharoapolo maromaro ny zavatra voalaza teo le mandry aloha tena miverina foana resaka mandry zany ny resaka eto iny ambola hoe mandry le mandry de manao firaisana ranofo de tena hita fa tena hoe zavatra tsy tatin'Andriamanitra ny marina fa ho Jesosy tsy misy fahotana kely na be ny fahotana de mitovy daholo ny ten'Andriamanitra fa zaho nefa rehefa na tena mahita rehefa mamaky aty ten'Andriamanitra fa zavatra anankiroa tena hitako tena hoe tena tsy tatin'Andriamanitra amintsika olombelona amin'ireo fahotana maro ireo de ny fitsangatsangana sy ny fanompontsampy ireo zany tena hitako hoe satria mandingitsika fambeboroange malainga nge aza mandainga ho ny ten'Andriamanitra amin'ny didi folo aza mandainga nefa fantatsika firy moa mpanompon'Andriamanitra nandainga atao tsy hoe manome rariny hoe andao andainga daholo nandainga ry Davida nandainga ry Jakoba nandainga ry Isaka nandainga ry Abrahama tratra nylainga teo daholo fa le fanompontsampy sy ny fitsangatsangana de zavatra tena mavesatra amin'Andriamanitra ka androantsika resaka an'izany alleluia voalohany indrindra aloha fanompontsampy ny resaka voalohany resaka manolotra ny zanany ho an'ny Moloka zany de anarana sampy sampy any amin'ny tany sampy mponina tany amin'ny tany Kanana sampy anisan'ny sampy matanjaka be mihitsy io takany hoe Bala sy ny Asera ihany fa Moloka anarana sampy tena anisan'ny be mpanompo ihany koa zany Moloka zany de manana fahazarana ny olona ohatra ny mpanompo sampy raha efa nanompo sampy raha zaho mbola tsy nanompo sampy hatramin'izay ny henako isorako an' Jesosy alleluia mbola tsy mba tafiditra fanompo sampy zany fa misy le Paoly koa nandainga tratran'izay daholo ny olona tao de hitavitany nge nandainga tamin'ny mpisorona mihitsy misy tamin'ny Emeleka hoe ny raha ny Saoly ahako nefa izy nitsoaka ny Saoly de zay hozy izy tsy nisakafo tena mofo aseho mofo ao amin'ny tempolo mihitsy no nohaniny Davida fa tsy naninona izy zany koa tsy midika andao tsika hanao fa io arakaraky le ka fa ny fitsangatsangana sy ny fanompontsampy de zavatra tena tsy zakan'Andriamanitra amintsika androantsika manina moa zany no resahana zany misaotra ny Charline tsy de matetika resahana eto amintsika zany ary tsy de matetika resahana laizalaiza intsony io reny didy taloha tao amin'ny testamenta taloha izay tena hoe tena fahavetavetan'ny tren'Andriamanitra nefa de mila resahana zany mila fantatra ao androany fa ay ve fahotana raha ohatra hoe mpivady de manao firaisana ralofo anatin'ny fadim-bolana manino zany ny tena fady manino zany ny tena taloha tena tsy ady ferin'Andriamanitra satria tamin'izany ny olona mbola afaka manambady maro tamin'izany mbola tsy be de manambady maro ka raha tratran'ny fadim-bolana na malala fadim-bolana vehivavy vadiny anankiray Andriamanitra tsy nanome malalaka mihitsy fa de io firaisana ralofo io de azo atao ilay isan'andro de nomeny tombontsoa manokana mihitsy zany ny lehilahy hoe tena manara-po amin'io de fa tsy adeferana kosa efa marano ny fadim-bolana rehefa mbola mandry amin'iny ihany satria no manana vady fa na de izany aza vady anankiray ny antsika amin'izao de fataro zany manomboka izao fa ny fanaovana firaisana ranofo ao anatin'ny fadim-bolana vehivavy de
konsiderena ho taka ny fahotana eo anatrehan'Andriamanitra. Ny manolotra ny zaza ho an'ny moloka, ny betabe ny olona mitetika ny zanany entina ny amin'ny mpanompo sampy dia tetitetehan'ny mpanompo sampy, atolotra ho an'ny sampy. Misy ranabavy zay tafadresaka tampoka fa ela be dia maro menadary zareo, dia io ranabavy io vavy tokana. Teny fiainan'io ranabavy io zareo manana ny ampy fa tsy mety manam-piadarana mihitsy, isaka manambady dia vonono ny vady, tao ny vady midina dia avy eo maty vady dia miova vady dia vonono vady dia maty vady, dia tsy mety misy fiainana mamira. Dia nanontaniako azy amin'izay ny lasany, andao aloha mialohan'ny ivavahana sy hanaovana délivrance aloha fantarina ty zavatra ty, inona misy zavatra tsy milamina ao. Asiako ny tantarainy amin'izay ny fiainany taminao tamin'ny mbola kely inona ny zavatra nitranga taminao. Ianao ve taloha sao dia entiny dada sy any amin'ny reny tatarabe sy ny sisa io zay. Zaho izy tamin'izaho mbola kely dia ny fianakaviandreo zay manompo sampy ny ray aman-dreniny, dia misy hoe mamono omby zay zareo dia io omby io angalana hena dia entina makany anaty zohy, entina miaraka amin'ny tatarabe dia atolotra ho an'ny sampy. Dia io ranabavy kely io, le vavy tokana no mitondra an'io hena io. Dia io ranabavy kely io zany io le vavy tokana indray amin-dreny miaraka amin'le tatarabe mandroso ery aloha mandeha malalitra an'ile ohatry hoe atao solona zany io le omby io. Dia aika ty ranabavy ty nefa natolotra le ray aman-dreny nosy hoe ho an'le mpanompo hoe ho an'le fanahy, dia tena tsy mety nisokatra fiainana mihitsy. Après anao fa rehefa tonga ny fotoana niteny taminazy hoe andao aloha délivrena fa tsy possible mihitsy io, dia tsy nanome resaka intsony izy dia any izy tsy haiko izay fiainana any amin'izao fa safidy moa io. Dia tena tsy mety zany ny ankonantsika atolotra ny moloka. Atolory an'izao zany mahatonga antsika rehefa teraka ny zaza dia atolotra ho an'i Jehova, atao fanoloran-jaza. Eto amintsika eto dia manao fanoloran-jaza tsika isaky ny misy teraka satria zava-dehibe mihitsy rehefa tsy atolotra amin'ny moloka dia atolory an'i Jehova ary tsy atolotra an'i Jehova tandremo atolotra amin'ny moloka fa haran'i Jehova zany. Avy eo zavatra ngeza be koa mialohan'ny hidirantsika amin'ny resaka fijangajangana, zavatra ngeza be koa tena tsy zakan'Andriamanitra ny faniratsirana ray aman-dreny, ny fanozonana ray aman-dreny. Zany tena miteny anareo an'ity, raha mbola velona ny ray aman-dreninareo ny moa efa lasa daholo, dia raha mbola eo ny ray aman-dreninareo dia ataovy ity zavatra ity, ataovy izay mety azo atao amin'izy ireo, ataovy izay mety azo atao amin'ireo ray aman-drenintsika ireo rehefa mbola velona izy. Tandremo manao izay mampalahelo an'ireo, tandremo manozona an'ireo, tandremo mandatsa dranomaso an'ireo ry havana. Za zany tena miteny amintsika hoe hitanareo ny olona mpanao tsinitsinina ray aman-dreny, misy olona tena mamono ray aman-dreny mihitsy fialahana tamimaina, vonoina, atao tsinitsinina, latsa dranomaso atao izay mampalahelo azy, fa tsy lasa lavitra ny olona ohatr'ireny raha ny ray aman-dreny, satria ny ray aman-dreny dia nasian'Andriamanitra tena hoe ho hajaina hoe tiavo ny ray aman-dreninao, ajao ireo hoe fitiavana ireo. Tadidio fa mahita an'ireny ianao androany, tadidio fa faly ianao mahita azy, fa tadidio fa memena koa izay ny fotoana ahitanao azy sisa, efa lalana mody ireny, efa takany masoandro andeha hidiny ireny. Ka raha mahakasika anao ty message ty dia raha pitro ianao raha ty andafy dia mandefasa fandehany kely, mandefasa fandehany kely zareo ny an-tanàna any, fa faly ireo. Ny ahy zany ny papako taloha rehefa mba omena ohatra hoe omena vola dia ny azona vola kely dia mitomany, dia mitsotra hafa raha hitsotra any tena mbombo indrindra lesy na dia zavatra kely no omenao azy. Fa mahafinaritra mahakasika an'izareo ilay zavatra kely ataontsika ireny ka anareo izay mbola velona ray aman-dreny rapitso, fa raha ny volana izao mbola mety misy ao anaty anao andefasy fandehany kely fa sitrak'Andriamanitra zany. Alleluia.
dia zava-dehibe ihany koa teo a dia niresaka fitsangatsangana amin'ny akapobe. Fitsangatsangana avokoa ny firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Izay nga manentina mehezana an'izy. Fa teo ny tsinjarany teo ny detaheny mihitsy le izy. Raha ohatra izy izy a olona mandry amin'ny vadin-drainy dia atao maty tokoa. Na hoe olona efa nanaovan'ny rainy firaisana dia mbola ataonao ihany koa dia atao maty tokoa. Na ny mila na ny ilaina zany hoe na ny lahy na ny vavy. Tsy azo atao ary ny lehilahy mandry mitsangajanga amin'ny vadin'olona dia izay mitsangajanga amin'ny vadiny namany dia atao maty tokoa na ny mila na ny ilaina. Zany hoe na ny lahy na ny vavy izy ka izy nge kotana ka izy nge tena izy ny fakapanana tamiko voalohany tandreo eo mason'Andriamanitra samy diso eo mason'Andriamanitra samy atao maty tokoa. Sarotra zany ary eo mitandrina. Aleluia. Raha mbola Jehova no hotompona dia alao milamina. Fa fitsangatsangana avokoa rehefa firaisana ranofo ivelan'ny fanambadiana. Fitsangatsangana tena halan'Andriamanitra zany. Raha misy lehilahy mandry amin'ny vinanto vavatra dia atao maty tokoa izy io. Vinanto sy ny rafozana dia fahotana. Kefa hoe rehefa ivelan'ny fanambadiana fa izy fotsiny dia tononon'Andriamanitra tsirairay ireo zavatra rehetra ary lavo ireo raha ho tononona. Fa zay fotsiny vadinao visa tsy vadinao. Rehefa tsy vadinao dia elao. Raha mbola tianao ao ambadika izy matsy ngeravana dia zao Andriamanitra tsy miteny fotsiny an'izany aza manao an'izao fa ao ambadika ny tsy fanaovana an'izany zavatra ngezabe no men'Andriamanitra. Raha mitandrina andreo zao dia andovan'ny tany dia omena olovanareo tany dia tany tondra ronono sy tantely. Jehova zany tsy mba hoe ao ambadika rehetrarehetra tsy hoe mila voatsiary. Ao ambadiky ny fitandremana an'izany tany tondra ronono sy tantely. Izany tsy tia tany tondra ronono sy tantely. Maninona ny olona tsy mety tonga amin'ny tany tondra ronono sy tantely satria tsy mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa Jehova Andriamanitra miteny izy any amin'ny 5:20 aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina ho Jehova. Ary efa navalo tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Tombontsoa zany ravaka. Hoe ianao firenena firy zany eo fa ianao reny no nifidian'i Jehova ho azy. Zany amin'ny Jehova zany ngerevana tsisy ohatr'izany. Tsisy zavatra tsara ohatr'izany ngerevana. Hoe ianao any Jehova. Hainao moa zany hoe any Jehova zany arovana nge zany anazy zany. Manao ny zavatra rehefa anao ianao io zao olombelona manana zavatra ianao. Ahoana zany zavatra anao zany? Fa tsy arovanao. Arovanao, kolokoloanao, diovinao. Entao any amin'izay alehanao. Zany any Jehova zany mbola mihoatra lavitra amin'izany. Ka ao ambadika zany Andriamanitra zany tsy miteny aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Fa ao ambadika reny rehetrarehetra reny dia misy manomboka amin'ny 2:20 Levitikos 2:20 okotandre ary tandre mididiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra ka harao izy mba tsy handoa anareo ny tany izay hitondrako anareo omenana. Aza manaraka amin'ny fanaon'ny firenena izay horoahako eo anoloanareo na manao zany rehetra zany izy ka dia halako. Fa nolazaiko taminareo hoe ianareo no andovan'ny taniny fa zany amin'ny azy olovanareo dia tany tondra ronono sy tantely izy zao Jehova Andriamanitrareo izay manavaka anareo amin'ny firenena samihafa. Hoy tenandreo. Na zany raha mitandrina ny didin'Andriamanitra tsika dia andovan'ny tany. Fa raha tsy mitandrina dia andoa atsika indray ny tany andova sy andoa. Le andoa zany tonga dia hoe alohan'le izy tena miditra anao tonga dia tsofan'le izy mivoaka hoe tsy mety tafapetraka. Ry havana. Zava-dehibe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Tsika amin'ny herinandro ambony dia hanao seminaire. Halleluia. Ny lohatenin'ny seminaire atsika menanareo ihany ny daty amin'ny sabata. Fa ny lohatenin'ny seminaire atsika izay ho ataontsika mandritra ny 10 andro. 10 andro tsika hanaraka seminaire. Amin'ny herinandro ambony
ezahantsika ho amin'ny herinandro ambony fa raha sanatra isy amin'ny herinandro ambony dia ny herinandro aoriana satria mbola misy hitanareo fa manomana seminaire 10 andro zany tsy mora dia anao seminaire 10 andro sika ny titre ny seminaire sika dia seminaire ny didy 10. Aleluia. Isanandro sika miandra didy anankiray amin'ireo didy 10 reo manaraka tonga any amin'ny 10. Aleluia. Zay ny seminaire antsika ezahantsika ho vita amin'ny herinandro ambony io. Menanareo ihany daty amin'ny sabata vao afaka manome daty. Raha tsy amin'ny herinandro ambony sanatria zany eto mavaka mba tsy ho be asy rakoto salama satria miankina amin'ny asa mandraraka any satria raha efa reraky ny asa aritry biro ny asa ny journée dia sarotrarotra ny fanomanana ny vavaka fiambenana sy fanomanana ny seminaire satria tsika moa rehefa manao seminaire zany dia tsy mba ataotao foana zany fa zavatra homanina ka amin'ny herinandro ny fotoana tokony anaovantsika azy manao tendro ihany fa raha sanatria dia amin'ny herinandro ambony fa fitatsika amin'ny herinandro satria tsika mbola manomana fivadikanana mantsika amin'ny sabata sy alahady. Mahafinaritra ngely ilay sahirana ho an'ny asan'Andriamanitra fa dia samy mifampitondram-bavaka fa zava-dehibe ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Zava-dehibe tsy possible zany fiarahana amin'Andriamanitra tsy mitandrina didin'Andriamanitra zany. Hoe ny mijangajanga amin'ny inona koa volaza teo amin'ny mamany sy ny zanany vavy izy le tenin'Andriamanitra misy irany kilomajanga zay hoe iza no diso hoe mama ny talohany zanany dia mama sa ohatrohatr'izay le hira raha tsy diso herinareo amby niriny dia aleluia dia ozy iza no diso ny rahany tao zany mama sy nany aika kilomajanga nanota teo anaty an'Andriamanitra tompoko lamo fa izy afa-tsotso tsy namaky Levitikosy 20 fa fahotany zany ina koa ny renareo tam'le teo misy zavatra tsy diso ina koa tam'le ina koa nakasika anareo tam'le teo hoe raha misy lehilahy mandry amin'ny vadiny ralahy andrainy raha misy lehilahy mandeha dia mbola meroka ihany koa raha mandry amin'ny rahavavin-dreniny dia mbola meroka ihany koa amin'ny anabavin-drainy amin'ny taontinina zany hitanareo fa amin'izao nge ravana ny vazaha dia tsy mba sarotiny amin'ny zavatra ohatr'izany fa eo anatr'Andriamanitra dia fahotany zany. Ozy izy ny tetoko misy anankiray koa hoe tsy azo tokoa manao firaisana amin'ny biby mandry amin'ny biby dia ozy iza koa ny andry amin'ny biby dia tena misy tamin'izany zao hoe ny zavatra tenenin'Andriamanitra mantsy Andriamanitra zany ry havana matombo teny izy dia fantany fa na efa misy na nisy na hisy misy any amin'ny tena petrahana taloha misy pont misy tetezana zay dia misy ohatra hoe tsy azo atao no miplonge eto raha ny misaoty eto satria misy rano ambany dia raha ny misaoty eto dia izy mampionina tsy azo misy koa izy ty panao ty dia izy koa ny isaoty eo ohatra ianao zany dia asiana mamita an'io zany hoe tsy azo atao no misaoty vao tapa-kevitra tena tsy tokony isaoty eto marina nefa tsy hitako mihitsy isaotiny eo amin'ilay izy fa dia nasiana panao hoe tsy azo atao no misaoty eto tsy azo atao no miplonge avy eto dia zany efa mieritreritra hoe matona atao io mety efa nisy ny adaladalana ny plonge teo na koa mety misy olona ho alay mpanandra iandro any dia hiplonge eo dia tsy maintsy nasiana an'ilay mpanao hoe tsy azo atao no miplonge avy eto miplonge avy eto. Lehilahy mandry amin'ny vinanto vavy na ny vinanto mandry amin'ny rafozana kao mety voalaza teo mitovy fananana koa voalaza teo ny nambinina soatran'ireo manoratra ny mitovy fananana moa zany dia ny sodomita lasy ny vavy sy ny vavy fahotany eo anaty an'Andriamanitra. Aleluia. Dia kakapeo ry varina tena tsy azo atao ka ny tiako lazaina hoe tandra mety mbola tsisy nandry tamin'ny biby fa zao nge misy olona mandry amin'ny biby ary misy olona mihitsy ara atao mariazy amin'ny biby ke amin'izao misy mpanao baolina kitra malaza be zay mandry amin'ny biby tena atao mariazy amin'ny biby be dia misy olona tena atao mariazy amin'ny biby amin'ny alika sy ny sisa fa zany tena fahotana fahavetavetana ohatra n'Andriamanitra ary tsy eken'ny tenin'Andriamanitra. Mandry amin'ny anabavy moa zany dia efa zavatra ratsy daholo zany. Sotra ny Salinitsika
mety mbola maro ny voalaza teo fa zay ny voalaza amin'ny akapobeany zany misy mariazy amin'ny saka amin'ny akapobeany zany de voalazan'Andriamanitra teto fa zava-doza sy zavatra ratsy eo anatin'Andriamanitra ny fitsangatsangana ny firaisana ara-nofo diso toerana. 120 misy lehilahy mandry amin'ny lehilahy taka mifandray vehivavy efa nanao fahavetabetana izy ireo lahy atao maty tokoa izy ndrany de ho aminazy any sotra anareo. Misy lehilahy mampirafy vehivavy mianaka zay hoe efa notenenitsika teo mandry amin'ny biby efa notenenitsika teo manambady ny anabavy ny zanaka vaviny ray ny reny kozinina sy ny rehetrarehetra de izy daholy izany rehetrarehetra mino fa voarainao zay mino fa fantatrao ankehitriny aiza misy an'ile tenenina sondalahy io izy fa tsy lavalava de tsy eo misy an'io any 125 io sondalahy io teneninao io azafady ampahany amin'ny didy anefa zany fa mbola mitenina 120 hoe tandremo ny didiko rehetra sy ny fitsipiko rehetra de arao izy fa ahita soa ianao ahita fahasoavana isika tsirairay avy. Ry havana malala 120 ikaitsy vakiny sariny eo fa 120 fa 120 nataon'ny farany teo fa marina koa na lelana vehivavy izy mahazo tsonjiny zavatra nampanao hatsarana de atao maty koa kaitolobatazo ny olona ndrany de ho amin'ny any reny mpaminainy reny zany reny voyante sy ny sisa ry boule de cristal sy ny rehetrarehetra reny mpijery boule de cristal reny zany favetavetana atao reny antsin'Andriamanitra fa androany ny tena andesantsika teto iny 126 tojo zay olona mivily anaraka azy mpanao tsonjinjavatra itsangantsangana araka azy de anandrana zany de arak'ireo de ireo izany mbola afaka verenanareo vakina foana io zavatra nefa araka ny teniko taminareo teo hoe amin'ny akapobeany zany de mivady any mila manana firaisana ara-nofo ry havana malala. Androany zany teteny amintsika manao hoe fotoana zao amin'izao andro iainantsika zao fotoana zao tena tokony hiovantsika amin'ny fanavaozana ny fo sy ny saina tena hoe mety tsy de misy miresaka ntsony ngamana zany zavatra zany mety adinodony tanteraka ny miresaka zavatra ohatr' zany fa efa ohatrany hoe mipasy amina zavatra fa dingana hafa tanteraka mihitsy aloha ny olona rehetrarehetra ohatrany hoe zaho zao natsika eto amin'ny fandaratsika ry androany ndray vao miresaka zavatra mombana zavatra ohatr' zany de nefa eny amin'ny toeran-kafa ohatra tsy de tena heninao ntsony zany sy ny detay an'izany mety betsaka aminareo any androany vao nahalala an'izany hoe tsy azo atao ny ohatra misy hatramin'izay mety resaka hygiène ny tsy nanaovan'olona an'izany hoe olona tonga fotoana hoe de andrina anaona firaisana ara-nofo mety resaka hygiène fa tsara fantatrao manomboka androany fa tena fahotanina ohatran'Andriamanitra mihitsy tena fahotanina ohatran'Andriamanitra mihitsy izany zavatra izany ko dia hotahiny tompony antsika rehetra mino fa nisy afaka niraisitsika zany mino fa misy zavatra azotsika niraisina zany ampitaitsika amin'ny havatsika ampitaitsika amin'ny namatsika ampitaitsika amin'ny vaditsika reroa betsaka aminareo ny eto ohatra hoe nareo rery ny eto vehivavy rery ny eto fa mivady ny tseto de tsy mahalala an'izany fa asevo mamaky ny Levitikos 20 sevo mamaky ny Levitikos 20 ny vadinareo de mazava aminy azava aminy ny zavatra rehetrarehetra de hotahiny ny tompo be mihitsy ny tokantrano nareo alleloia hotahiny tompany antsika menakavy mino fa voaranareo tsika tonga ny fotoana izarantsika ny fahatsapana
raha misy zavatra misy aminareo dia hizara fahatsapana, misy zavatra voarainareo ve inona mety nahakasika anareo dia fotoana izao fizarantsika an'izany fahatsapana izany. Alleloia. Ka iny ary ny kantoko rado anty radio dia afaka mizara fahatsapana raha misy aminareo maniry ianareo zany efa mivibre zany. Laso aloha soloary azosika sary azosika sary vao miteny fa misy olona tafiditra fa tainy Jesosy ary marina tena inona no azonao ambara aso loha anao zao fitenenana inona ny azonao ambara marina tena ny zavatra tena hoe nanamarika an'izany hoe fitsangajangana sy ny fanotsoatsana izany tena zavatra tena Andriamanitra indrindra dia zavatra tsy azo atao mihitsy dia tena mila mitandrina koa tsika hoe tandremo ny zaza tolotra ny maloka izany hoe tetete masy sy ny sisa fa tolotra ny an'Andriamanitra ihany no mety dia aza manao izay mampalahelo ny ray aman-dreny tena nanamarika anazy izay indrindra ohatra hoe fanazovana ray aman-dreny manao mampitomany azy ireny tena tsy tian'Andriamanitra koa izay dia fitsangajangana tena hoe tsindrinan'Andriamanitra izany ilay fitsangajangana ivelan'ny fanambadiana ny ao aorian'izay zavatra rehetrarehetra izay ao aorian'ny fitandremana didy rehetrarehetra izay dia tena hoe tany tondra-dronono be tondra-dronono sy tantely dia tena hoe fahasoavana izany mirary antsika rehetrarehetra anampita ny hafatra ny amintsika mirary antsika ihany koa akato ny hafatra hatrany an-tranotainy tompo daholo dia mpaome daholo. Alleloia. Mankasitraka rindranao marina tiana dia tahiny Jesosy dia Jesosy amary fitianao. Alleloia. Nao marapitra olona hafa manaraka indretsika izana fahatsapana. Alleloia. Misy olona ny antso mpandroany tato dia metsika azy avy hatrany ny fitenenana. Alleloia. Rehefa ao ary Evelina Rodriguez amenanao fitenenana inona ny azonao ambara androany. Mankasitraka pasitera manome fitenenana dia manana fetan'i Jesosy ao amintsika rehetra. Dia mankasitraka anareo mianadakoa tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe betsaka teny pasitera teny mety mbola tsy naheno an'ity teny ity nefa dia tena ilaina be satria dia tena zavatra iainana amin'izao tena hoe amin'izao anandro iainantsika izao mihitsy ny tenin'Andriamanitra ity no miseho. Dia zavatra tena nakasika be anazy izany hoe ny ao ambadiky ny fitandremana sy ny didin'Andriamanitra sy ny mpankatoavana ny lalàny dia tany tondra-dronono sy tantely izay zany ny homan'Andriamanitra manolona mitandrina ny didiny. Dia ny ho an'olona tsy mankatovo sy mitandrina ihany koa tsy mitandrina dia anjaro andohantsika ny tany. Dia farany ihany hoe ny mpivady ihany tokony manao firaisana rano fa ny ankoatran'izay dia tena hafa vetabetany eo anatrian'Andriamanitra. Ny ankoatra mivady izany dia tsy izy dia izay tena nakasika anahy dia mankasitraka ny tahiny Jesosy. Amen.
Alleloia, mankasitraka rianao Evelina Rodriguez misaotra tamin'ny fizarana fahatsapana dia Jesosy amano fitianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany hatrany. Maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Resika piditra olona hafa manaraka indray ary. Raha efa ao ary nabavesinarda anao fitenena inona azonao ambara androany. Maheno ve pasteur azafady? Maheno tsara mihitsy. Mankasitraka pasteur nanome fitenenana dia ny zavatra mba azoko androany dia amin'Andriamanitra tsy misy fahotana hoe be na kely zany rehefa hoe manota, rehefa tsy manaraka ny didin'Andriamanitra dia efa anatin'ny fahotana zany. Amin'ny hoe manaja ny ray aman-dreny, ajaho ny rainao sy ny reninao dia asa manao zavatra mandatsikara ny mason'ny ray aman-dreny satria anatin'ny didin'Andriamanitra. Dia ohatrany amin'ny hoe olom-pivady fo afaka manao firaisana ara-nofo, rehefa hoe olon-kafa zany dia efa anatin'ny fahavetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Na dia mpivady aza mbola misy zavatra tsy izay zavatra tiany atao foana dia mbola misy zavatra tandremana koa na dia mpivady aza. Dia mankasitraka dia teny Jesosy. Alleloia, mankasitraka indrindra anao nanavavisianarda tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy koa amano fidianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany. Maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Resika piditra olona hafa manaraka indray. Alleloia. Raha efa ao ary Latojo dia menanao fitenenana inona ny azonao ambara androany. Anao fitenenana. Jesosy vaotsika rehetra dia misorabetsaka pastera amin'ny fitenenana. Dia mankasitraka nareo mianadaty amin'ny tompony nampianatra, nafinaritra, mitondra lesona izay. Alleloia. Navana anankiray voloko marina le hoe anankiray teny pastera hoe ohatra hoe lehilahy manja ny vehivavy fatim-bolana izany koa hoe zany hoe mahatsara aloha ny mieritreritra anazy fa mety hoe izay fotsiny mieritreritra izay zany mety tsy mahamety anazy. Ay tena fahotana mihitsy dia nafinaritra ny tena nampitombo fahalalana be dia be mihitsy zavatra afaka niraisina teo rehefa ivelan'ny fanambadiana zany dia fahotana daholo sady ho anay tanora dridradritra ny hoe lesona ho anay dia mahafinaritra be mihitsy fa teny foan'Andriamanitra. Dia tena nankasiaka koa ilay hoe rehefa manaraka ny tenin'Andriamanitra mankatoa dia misy tombotsoa ambady efa tsy hoe miteny fotsiny Andriamanitra dia izany fa andolo-banontany tondra zononsy tantely sy ny sisa dia mahafinaritra be Andriamanitra zany rehefa manaraka ny teniny dia tena omen'Andriamanitra tombotsoa. Alleloia. Hafanany mihitsy izay mahafinaritra. Dia izay no mampirisika tanjona ny tenin'Andriamanitra satria tena misy tombotsoa ngeza be ao ambadika amin'ny. Alleloia. Dia tainy Jesosy daholo. Alleloia. Mankasitraka indrindra anao raha Latojo tanatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Jesosy amano fidianao dia mitombohitra sy fahasoavana hatrany hatrany. Dia maheriza foana amin'ny asan'ny tompo. Alleloia. Amen. Fatsika no hira anankiray ary tsika. Ho an'ny antirity dia hivavaka isika, hivavaka ho an'ny firenena ihany koa dia misy iray izay tetiaviko. Dia atao tirity dia hivavaka isika ao amin'ny hira. Mila finaritra daholo misaotra rehetra tamin'ny fizarana fahatsapana fa tena nafinaritra be
ny fandraisana anjara be no finaritra Samasutokuni fisipika tumpuanyamanitro Enina suaina eriki Mahuani saimanu Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje Palai tunisanaka Indruauni tenina Samachiri fuanuerana Ilairasiatisa Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje Ije sosio papianacha Aminai tenina Amizai maisane Angkatuni diviza Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje Sarubiri safuzani didina Famujena wansai maje misaotra anao zay Jesosy tamin'ity anio ity tamin'ny fampianarana mamy izay nomenao anay teto androany misaotra ny amin'ny mpanomponao Neny Charline zay nataonao nampiasainao nitondra izany teny zany ary ny tenanay dia teto fotsiny nanampy na nibelabelatra fa dia izy no nivanginao voalohany hitondra izany fampianarana izany mba hitondra anay ho any amin'ny fahamasinana kokoa indray no teo aloha dia mangataka Jesosy androany ny fanahinao masina hoe ampatsiahanay an'izany teny zany ary tena hoe raha taka ny vo anankiray izay nafafy ny teny androany dia mba haniry any amin'ny tanolonaka tokoa anay dia haniry sy amoa avy zato eny tena anatin'ny fona tsirairay avy aty anatinay mba ho fiainana mandrakizay entinay amakivaky an'ity fiainana ity dia ampitombo fahamasinana anao atokantrano andray ianao ampitombo fahamasinana nisa tokantrano isa mba tan'olona ianao satria ny masina dia oka masina ho ny tenin'Andriamanitra ary ny marina zay manao marina aoka mbola hitoanao ny marina ihany ary izany no tanjonay aty amin'ity zao fiainana ity mandra-piavinao Jesosy dia mba hikatsaka foana zany fahamarinana zany zay ampio zay fa ilainay ny teninao manitsy ilainay ny teninao mananatra dia misaotra anao zay fa io nisy tsirairay avy fa indray mety misy aminay tsy mety anarana ny teninao mety miavinavina ny amin'ny teninao fa ianao ny fanamasina androtsaka izany amin'ny fitiavana be aty anatin'ny fosiny sainay ary dia tena hoe sy fanamasina mihitsy andresy lahatra anay mba tena hoe akatony teninao satria zava-tsoa tokoa no ambadiky ny fitandremana ny didinao Andriamanitra misy valosoa misy zavatra ngeza be ao ambadiky izany hoe fitandremana ny didinao zany ka dia matoky anao zay fa ianao momba ny tsirairay avy raha misy tsy voalazako ianao mahalala ny masosoa dia mihoatra lavitra zay manetretinay ane
ataonao amin'ny isa tokatrano izy mba tanora izay tonga ny aritra ny aritory izay ny fampianarana tamin'ny tiandroanytika teanao ny amaly fitiany tsirairay avy ny sotra Jesosy malalo. Alleluia, amen. Mampandrosotsika ny vavisika kadaka amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Kadaka hanao ny fitenenana. Mankasitraka indrindra pasterana amin'ny fitenenana dia raha hivavaka antsika sady marana ny fitombavaka antsika amin'ny tsirairay. Ry rainay miditra any an-danitra eo misaotra tamin'izany teny izay nomenao anay izany Jesosy. Misaotra indrindra Jesosy koa tamin'ny connexion fa tena tsy tapaka ny connexion anay Jesosy malala dia no fitiavanao anay izany. Tena misaotra tokoa Jesosy fa tena nahazo fananarana indray izay ary nahazo fampianarana indray izay satria Jesosy dia tena maro tokoa ny zavatra tsy fantatra anay Jesosy malala eo amin'ny fiainanay tsirairay avy Jesosy. Tena hoe ny fitsangajangana Jesosy amin'ny poantsapo Jesosy dia tena mbola maro sarany amin'ny fiainanay zanak'olombelona Jesosy malala. Tena mifony eo anatrehanao ary izay Jesosy raha misy zavatra nataonay tena hoe mety tsy mifanaraka tamin'ny traponao Jesosy amin'izany fitsangajangana izany tena fantatray ankehitriny Jesosy malala fa raha hoe raha hoe miaraka amin'ny raha tsy miaraka amin'ny vadinao irery ihany dia tena fahotana izany tena hoe misaotra Jesosy amin'ny teninao izany tena maro Jesosy ny fampianarana azonay androany ka tena hoe manomboka izao izay Jesosy dia tena anaraka ny didinao fa ny manaraka ny didinao tokoa izay Jesosy dia tena tsy very amin'ny taninay Jesosy malala. Tena misaotra amin'izany fampianarana izany, misaotra ny mpanomponao izay nitontan'izany teny izany fa tena fampianaranao anay tokoa izany Jesosy malala. Ary hoe nay ambavaka koa Jesosy ny firenenanay Jesosy malala satria ao anatin'ny firenenanay io Jesosy dia tena mbola anatin'ny fitsangajangana Jesosy mbola maro ny olona ao koa tsy fanajanana aman-dreny Jesosy malala tena manao tsinontsinona amin'ny ray aman-dreny dia ao koa Jesosy malala mbola manao sorona ny zanany Jesosy mpanompotsapy Jesosy malala. Jesosy malala manomboka izao Jesosy dia tena mangataka aminao izay tena hoe fanao ranomasinanao Jesosy ny tanjasanay io fa tena mbola milomano anatin'ny fahotana fitsangajangana tsy fitandremana amin'ny didinao Jesosy malala ka manomboka izao Jesosy dia anao lehiberen'ireo malagasy ireo Jesosy manaraka ny didinao Jesosy fanarana ny didinao ihany Jesosy ny zava-dehibe eo amin'ny fiainanay ahatongavanay any aminao Jesosy malala ary ny fanontona rehetrarehetra ny vetabeta rehetrarehetra Jesosy dia tena hoe fonganina amin'io Madagasikara io Jesosy malala dia misaotra ny amin'izany teninao tena nahasoanay tsirairay avy izany Jesosy malala dia ankehitriny ary izay Jesosy malala raha hisaraka eto koa izay amin'ny tiariva ety Jesosy dia ianao ny tantananay tsirairay avy amin'ny tokantranonay Jesosy malala amin'ny tialiny ity dia ianao ny hiaro ny torimasonay tsirairay avy Jesosy malala apetraka eo amin'ny tenatananao izany rehetra izany raha tonga maraina dia mbola anao koa ny hamoanay tsirairay avy tena hoe tantana ny tontolo andronay raha tonga ny rapito Jesosy malala dia mankasitraka indrindra Jesosy malala raha misy zavatra tsy voateniko Jesosy hitanao mahasoanay tsirairay avy Jesosy malala dia apetraka eo amin'ny tenatananao anay izany Jesosy malala mankasitraka indrindra raha nay izany an-danitra anao ry any menderany ava voninay tsy taloko mandrakizay. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra anao ranavavy kadaka tamin'ny anatin'izay vavaka ny firenena mahafinaritra be izay dia Jesosy mahary fitianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany hatrany marizy foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra ny kadaka tamin'ny vavaka firenena, misaotra ny Salina tamin'ny toriteny na mpianatra antsika rehetrarehetra dia misaotra ihany koa ny ranavavitsika izy moa mitondra ranavavitsika Kodaniela tamin'ny vavaka fanombohana mamy be dia Jesosy mahary fitia tombosa sy fahasoavana hatrany tsika rehetrarehetra. Rapitso indray tsika miona raha mbola tsy tonga amin'ny ranolanitra Jesosy ka tahiny tompo velona somatsara dia rapitso indray tsika miona eto amin'ny ora mahazatra dia samy tahiny tompo akira de point radio 1 mbola ahafahanao menonja-peo akira de mandeha foana misy totensaka ny adatelo amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra fito amin'ny folo ralina samy tahiny tompo daholo. Alleluia, amen.